Miarabantsika rehetra zay manaraka ny pejy amin'ity vidéo ity. Eto tsika dia hanao exercice miaraka amin'ny médiator dia miaraka ihany koa amin'ny main gauche. Ny tanjontsika eto dia amolaka ny ratsan-tanantsika indrindra fa ny akikely. Ny akikely dia anisan'ny sarotra filahana miaraka amin'ny ilay annulaire zany hoe ny auriculaire sy ny annulaire zany no tena mafy filahana amin'ny gitara. Dia ndao ampiasaintsika izay auriculaire zay androany amin'ny alalan'ity exercice ity dia mamoaka feo diatonika ny anomboantsika anazy. Ohatran'izao do ré mi fa sol la si do. Eto amin'ny do dièse ny anomboantsika anazy fa le feo diatonika lasarintsika. Le kazo fotsiny angamba no tononiko dia pozenao le vidéo dia mandray note ianao. Quatrième case, sixième, huitième, quatrième, sixième, huitième, cinquième, sixième, huitième, sixième, septième, neuvième, sixième, huitième, neuvième. Zany hoe averiko ohatray. Dia ahoana raha fanaovana anazy? Ny atao main droite moa zany dia ohatran'le fitendry médiator efa nampianariko iny ihany. Lasarintsika hoe do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol. Ohatray. Dia ataontsika mitovy zany le ton lasary. Raha ataonao miadana ilay izy dia ataovy miara-miadana daholo. Raha ataonao haingana dia ataovy mihaingana daholo. Dia miverina. Zay ny exercice voalohany zany hoe ataonao mandroso mihemitra zany. Ohatray. Averiko. Zay ny amin'iny. Mianatra indray tsika izao hoe ataonao mandeha anankiroa ny any ampovoany. Ny début antsika zao dia amin'ny cinquième corde hoe dia ny fiafarany any amin'ny première corde. Dia le any amin'ny première corde any tsy atao miverina indroa sy le any amin'ny sixième sy ny any amin'ny cinquième. Lasarintsika ohatr'izao zany hoe dia ny eto amin'izay verina indroa hoe eto koa indroa, eto koa indroa, eto indray mandeha. Zany hoe dia miveritsika ohatr'izany. Dia ohatran'izay le izy. Maro amintsika mbola maniry te hianatra trany manasa anao hanjifa ny cours vidéo izay azo jifaina ato aminay. Misy niveau débutant, niveau moyen ary niveau avancé le izy. Raha ohatra kosa indray ianao te hianatra en ligne mihitsy satria te ho tonga hatrany amin'ny professionnel dia afaka manao cours en ligne ianao. Zay moa tsy mampianatra mivantana. Ny cours en ligne indray niveau débutant, moyen, avancé ary ny professionnel. Ho antsika rehetrarehetra izay tena maniry hoe hiasa amin'ilay mozika mihitsy. Afaka mijanona nefa ianao na avancé na eny amin'ny niveau moyen amin'ny cours en ligne fa tsy voatery hanapitra hatramin'ny farany fa miankina amin'ny tanjonao ihany. Dia ho antsika rehetrarehetra izay vonona aza adino ny mandefa MP. Dia aza adino ny partager ny vidéo antsika androany. Misaotra betsaka tompoko.